rasy anabavy amin'ny tompo ao, adinoy ny tany ampiasana, adinoy ny tany amin'ny lalana naleanao, adinoy ny omaly, banjiny ny androany, banjiny tsy ataon'Andriamanitra aminao. Mahay mamaha olana lay Andriamanitra vavasika. Avesika rehetra, avenao amin'izany rehetra izany e. Anao ira fikely isika. Ho averina ny ira 2:30 teo a, dia tsika mba hibanjina ianao hoe eto Andriamanitra zany. Marary aho hibanjina ny tompo aho mba hita fanasitranana ny maraina. Manatrikady hibanjina ny tompo ahita fandraisana ny maraina. Nireraka hibanjina ny tompo hisaka izay. Haleluya. 2:30 faharoa sy fahatelo. Samy mihira amin'ny fony manontolo. Ity ny tenako, atoloro ny tenanao ho an'ny tompo ny maraina. Haleluya. 2:30 ity ny tenako. 2 faharoa sy fahatelo. Haleluya. Tini tena katulur tena nao. Mandura tena mantu pani marain. Haleluya. 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 Aku fen panamasna. Tena now, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Baba speak up Januti. Hallelujah. 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 Senas nenaran tumpul puzen. Senas nenaran tumpul puzen. Hallelujah. Ansuni tumpitana wani marai. Vai foketu tuna mai panenau. Itu na fambiasa nenau. Itu na fanese nenau. Itu na fitain nenau. Amawula nenau tumpan marai. Hallelujah. Sota tumpo, sota desosão. Non fitainau sun falebiazanau. Demanta sara panunsarinau. Hallelujah. Hallelujah. Se reuniserariá tugayetoneu. Eno malada ni huna na maswasi. Eno malada ni tepni. Eno malada ni fasairana ni. Eno malada ni ula na samya fareta. Eno malada ni yati ni sabatanuna. Eno kusana panatena manawe. Makanesa tiam kriba vesa tentana. Pisan wan mefisa haran. Hallelujah. Avia tumpo. Eno nan mefisarana. Abtuni. Ni tepi. Absahata. Ni ranmasna. Absahata. Ni huna ranmasna. Animan tamahe, Raiman Raksai, Andian Fiatana, Simu Penorai Masno, Avita Soso, Rita Sostupo, Man Rafuan Tifagunanti, Taivizai, Apires, Hallelujah, Animan Tamagana,
wenenana to maga panusaina ni manka maher rai manakay andian fiatana pamundu brasilina mer paurin akaitizena soazenao avia Jesus avia rai masno terenu no asa vel uiniteno manawe sis maruba kana peratanaku miasa ukaizan masakan ianao Andriamanitra natanteraka ny teninao malafrary ny zavatra rehetra Andriamanitra mpamonjy lehibe indrindra amin'ny anaran'i Jesosy no androanany hery maitsa rehetra miala devil oka iaseto ny fanamasinao Andriamanitra vely amapy ny hevitra rehetra anaiky ny filazansara ianao Andriamanitra mpanao fahagagana ta ity fivoriana ity fivoriana masina halleluya sy miopy ianao Andriamanitra lehibe anao saotra tompona eo halleluya saotra tompona eo Andriamanitra mahagaga anao ny anaranao Jesosy tompona eo no itokiny velona hatramin'izay itokina mandraka ankehitriny ary itokina mandraka izay ianao ny mpamonjy lehibe ianao n'Andriamanitra maharo ianao Andriamanitra mahafonjy ianao Andriamanitra ekofany izao tontolo izao araka ny teninao eravelona koa izao eo natreko nandolia lohalika rehetra ary niany anan'lela rehetra amin'ny anaran'i Jesosy androany tanteraka eto izany teny izany ho voninahitra ny fahasaranao saotra tompona eo halleluya saotra Jesosy Soitiao hallelujah misy faly vao aminareo akizina fiderana izany faly tonga eto anio tena marina ny afaliana dia mamokatra fiderana sy marina ve zany sy mbola nahita ianao hoe olona tezitra be dia nihiry tezitra be dia romotra be dia nihiry sy mbola nandre aloha sy mbola nahita koa fa ny afaliana faly dia mamokatra fiderana rehefa faly ny zanak'Israely nihita ny ranomasina mena tonga ery sy nisy ny tokopodera sy nisy ny koral nihira ho azy ny zanak'Israely satria faly sy mbola nandreno mariazy faly be tao anaty mariazy dia nanginy na ny lalitra manidina ara eno fa ny afaliana dia mipotra ho azy ny fiderana rehefa faly ny mpianatra marobe dia nideran'Andriamanitra hoy ny soratra masina hoy aho aminao faly venao tonga eto anio dia raha Andriamanitra any maraina
dia raha Andriamanitra ny maraina mirafirafy amin'izao ianao dia menanao tsarifonao dia raha Andriamanitra na amin'izany rehetra izany iderany tompo isika amin'ny alalany irafidianana oka ny rehetra mifaly ao amin'ny tompo hoy ny tenin'Andriamanitra. Aleo aloha atao ny raha 570 Andriamanitra mombasika. Tsy nao ve mba mombanao Andriamanitra? 570 Andriamanitra mombasika. Aleo itia tanana misika ao amin'ny tiako tanana Vavaksika rehefa avy eo matokia ianao melolalana anao Andriamanitra. Halleluja! Manana ny hery lehibe Andriamanitra hiato anao, hiato anao, hiato anao, hiato anao. Halleluja! Ataotsika nira ity ndray sy fitiavan-tanana fa tena hoe am'fandroratena mihitsy. Oka ino ianao manana hery atiako ny atoko aho. Inona ny zavatra eritreretry ny devoly animbanao rapiso androany anafanao ny herin'Andriamanitra manana ny hery ny tompo hiato anao. Mino venao aloha e, mino venao aloha e, mino venao amin'izany rehetrany e. Manana hery atiako ny atoko isan'andro 770 sy hery ty fivoriana androany ity mba hiato anao manomboka ateto sy ny ampiso ary ny mandrak'izay nao
Motosika ang pandura tena mananayaw. Wakatuke now! Wakatuke now! Hallelujah! Nisiera wandan chau mena de mantawan minwas. Hallelujah! Matukun fainden rayaw. Hallelujah. Sie missfällt an ihn davon. Halleluja. Tonelo que le tomo con la paella. Con esa paella la van a marar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Con tu pronis. La paella la van a marar de ti. Aleluya. Hallelujah! Intensification now! Hallelujah, hallelujah! Vamos a facturar a Denmark! Eto Panama sa mga katayo! Yasa mga kanuti! Kumpa piware pagkanya kamyati! Leti fanya kamyati now! Kani fanya manta yako now! Hallelujah! Tiraw ni Tompo. Maaf sa fadaw. Maaf kaya sa fadaw. Isan min faeto ni mantap sa maranisaw. Isan min manaskat yung panamas ng kanyuti. Kaya ni maray na bay.
Aherinray anao, ovelona indray ny fanantenanao, irehitra indray ny sironao, atao famanjana zany. Tiako mba hibantoerana miafatra Andriamanitra ny maraina, ataosika farany ty iray ty ekeko tompo zay tarianao ahy. 7,700 amin'ny andiny faharoa dia isangana isika. 7,700 tiako mba toy ny eo akaikin'Andriamanitra. Anao zany tokony hiatrehitra misy hoe eto Andriamanitra, eto kaiky eto. Alleluia. Ataovy toy ny hoe eo akaikinao Andriamanitra ny maraina, ao anaty zao ira izao, dia andositanao ny famainana, andositanao ny olana, andositanao ny tefony amin'ity maraina ity. Fa Andriamanitra hiasa eo akaikinao, Andriamanitra mangy anao, Andriamanitra hiasa aminao, Andriamanitra pahelanao. Halleluja, halleluja. 7,700 ekeko tompo zay tarianao, okanaiky anao, hofinahitra Andriamanitra. Fifalina avy aminao. Oh, halleluja, vitompo. Halleluja, halleluja, halleluja. Wakaulena ni manta misalo itenga Teresa tumbo Andal toma na sunuta Anara karuna isanasa Hallelujah.
Satan. Okay, tendrena ni mantela. Panfana masti tayo na watokan. Hallelujah, hallelujah. Tani mantap yasna. Sis marupakan awang tanang Jesus. Nawagturan mayera sa papal. Pananso payaro now. Is yaro now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi baba kam janiti. Ang katawan ni mantay tenem sikanay. Ang ten panupra ni maray. Ang yamanta sa belan ten sanar papun ben. Rambabak sika, yasam sika ni manta. Rambabak now, itanaw ni manta. Amang ganaw isa ni maray. Hallelujah, hallelujah. Sabi baba kam sufto na isawa. Ufna ka naman din. Itun irnaw, itun tikap katamnaw, itun fasabanaw ti maray niti. Tunayam ni faifanan fasabana zay resimrit o kapitibit. Zay muntarinaw tugayito. Si sosyo reswan taon na ni fiyain ng yularita. Tam kilindinda katam lipi, yin fanatiriw zay fofaw. Samban fo tugayito andwani. Kasiwam nalalan irnaw, kasiwam nalalan fasabanaw. Kasiwam nalalan tinaw. Naw ni funata tamtaludinda kumadaksay. Makasita karayo funata dia wano irediamin. Afiare Sosio une natua nati une nandi wapi chuchu une mandra kiza afiare Jesus une natua nati Tumaran! Hallelujah! Amen. Makatuiran ng sikot. Manunta fiara panawan sikarita sa itunga yetu amti Jesus mamonzi talata vela iti. Mirapan rito rala pastor Panandriamantra zay iton lo itu de makasitakan ni pastor Isaya mifati atanatania fanamezana anjara afanamtondani tenin'Andriamanitra ho antsika. Sa diniko miarapantsika zay manaraka mifantana rehetra manerana Madagasikara miany ampitan-dranomasina. Faly koa zay miarapa nareo zay vaovao zay tsy salama izay dia nanasa olona tsy salama be dia be ho tonga eto androany ny sasany reny tanatrano ny sasany par telefona ko pasteur Isaia betsaka koa ny resaka taminy
nasainao tonga eto a izay dia mino fa Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Andriamanitra dia afaka miasa amin'ny alalan'ny fanasitranana ho an'ny olona rehetra izay mino. Alleluia. Izay dia mahita fanasitranana mahagaga isan-kerinandro ho ataon'Andriamanitra. Ny firesanan'izany eto dia ho ampitomboana ny fonoanao satria vita toriteny dia isy vavaka manokana ho an'ny marary a. Misy mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra manana fanomezam-pahasoavana maro tonga eto a, dia anampy ny marary rehetra izay tonga eto amin'ity maraina ity. Fa betsaka ireo karazana aretina izay sitranon'Andriamanitra ary anaovan'Andriamanitra fahagagana. Tamin'ny herinandro dia nisy école CG anankiray nampidiran'ny olona lasa na devoly njary nintsy samy manana fomba fiteny azy moa mifaritra ambala-paingotra ambala roplanina. Rehefa hidiran'izany karazana devoly zany trifana ny mpianatra manodidina ny 15 taona, 16 taona, 17 taona dirany devoly daholo rifatrifatra tao amin'io tanàna io. Ny antso ilay rahalahy amin'ny kilometatra manjatony pastera misy zavatra ohatran'izao mitranga aty tena sahirana be zahay, tsy voatazona mihitsy. Dia anankitelo tamin'ireo zaza nidiran'ireo njary nintsy ireo zany voasabotry n'ilay frera dia noentina hivavahana dia nangataka toromarika sady mivavaka ry zareo mivavaka koa zahay. Dia nomena azy moa hoe zao ny tsara fantatra anareo rehefa devoly ohatr'izao zao aby ny tsara fantatra. Dia alefaso fa mandeha io ho an'Andriamanitra ny voninahitra tao anatin'ny 30 minitra nivoaka ny devoly sitrana tanteraka. Alleluia. Betsaka reo marary any amin'ny vatana, any amin'ny tendany vokatry ny asan'ny devoly, famisaviana. Ireny olona ireny rehefa hivavahana ampitomboana ny fonoany dia anaovan'Andriamanitra fahagagana. Dia ho anareo izay marary tonga eto androany iza malahelo fa isy vavaka manokana atao anareo aorian'ny toriteny. Dia mino izay fa hijanona eto ny mikroba, ny virus, ny fanaintainana, ny aretina, ny hita mavesatra. Fa tsy mitovy tamin'ny diranao ato ny voanao eto androany. Jesosy dia nao asa aminao, fanahy masina dia nao asa aminao. Ny rano Jesosy dia hikoriana na mitovanao any dia ho ala amin'Andriamanitra tsy mety ratsy. Dia ambaranay amin'ny fahefana fa misy marary be dia be hositran' Jesosy androany. Dia faly zay isaky lalahady manasa ny marary mba ho tonga eto mba hivavahana. Marina ny fitarian'Andriamanitra tamin'ny pastera Isaia lapan'ny fahasoavana ity. Tena misy fahasoavana eto. Alleluia, 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 alleluia. Dia izany fahasoavana izany dia ho zarain'i Jesosy ho antsika rehetra. Tany tompo daholo tsika rehetra ifantoka vetivety amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitsika. Manana lohahevitra anankiray izay tena ilaitsika amin'izao vaninandro misy antsika izao. Izany dia hitantsika amin'ny alalan'ny reto andiny tsoratra masina anaky enina ireto izay vakitsika avy hatrany. Boky ny Joda dia toko anankiray ihany eo amin'ny andiny fahafatram-pifolo. Fanambarana na Apokalipsy toko voalohany andiny fahafito. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Andiny enambiny folo, fito ambiny folo, valo ambiny folo. Petera faharoa toko fahatelo, andiny fahafolo. Asana apôstôly toko voalohany andiny raika ambiny folo. Farany filazantsara izay nisoratany John toko efatra ambiny folo
andiny voalohany hatramin'ny andiny fahatelo. Joda toko voalohany andiny efatra ambiny folo ny agnaran'i Jesosy. Ary Enoka koa lay fahafito taorian'i Adama dia efa naminany namin'ireny olona ireny ka nanao hoe indro avy ny tompo mba amin'ny masina tsy omby alinalina. Apokalipsy toko voalohany andiny fahafito ny agnaran'i Jesosy. Indro izy avy amin'ny rava, maso rehetra hita azy, ary ireo izay nandefina azy koa, ary dradradratra noho ny amin'ny fianakaviana rehetra ambony tany, eny toko. Amen. Verina ry Petera faharoatsika toko fahatelo andiny fahafolo amin'ny agnaran'i Jesosy. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo, ary amin'izany lanitra teo levo ny feo tabataba mafy, ary ny tenany zavatra rehetra teo levo ny hafanana mivaivay, hodorana avokoa ny tany sy ny asa eo aminy. Asan'apôstôly toko voalohany andiny raiky amby folo amin'ny agnaran'i Jesosy. Izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo. Iny Jesosy izay nampiakariny aniala taminareo ho anan-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Farany filazantsara izay nosoratany Jaona toko fahaefatra ambiny folo andinin'izay diso fantatsika loatra. Jaona efatra ambiny folo andiny voalohany, andiny faharoa, andiny fahatelo. Aza malahelo ny fonareo ny agnaran'i Jesosy. Mino an'Andriamanitra ianareo, mino akoho. Ao an-trano raiky misy lapa maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka andrainareo any amiko, ka izay misy no isanareko. Aleluia. Avy amin'ireto andiny soratra masina anakenina ireto, sera sy frera, no andraisantsika lohevitra mikasika ny fiverenan'i Jesosy. Ny fiverenan'i Jesosy dia tena zava-dehibe tokoa, ary tokony ho fantatsika. Misy zavatra anankitelo no raisitsika: ny fanambarana nataon'i Jesosy, fanambarana nataon'ny apôstôly, ny famantarana izay lazain'ny Baiboly fa tanteraka, dia ny teboka farany, ny tokony ataontsika pino manerana an'izao tontolo izao manoloana ny fiverenan'i Jesosy. Ry hafana, lohevitra izay tsy tiany devoly tokoa hotoriana amin'ny fiangonana ny lohevitra hoe fiverenan'i Jesosy. Androany dia mampirisika ny mpitoroteny rehetra naiza fa tena ilaina ny mitory sy mampianatra manambara ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Hatramin'ny andron'ny testameta taloha
Enoka fafito nanaraka ny Adama dia efa nomen'Andriamanitra faminaniana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ho avy ny tompo mba amin'ny masina. Boky ny fanambarana toko voalohany, indro izy avy amin'ny rahona, ny maso rehetra dia ahita azy. Paoly miteny, ny tena ny tompo mihitsy no hidina amin'ny fiainan-danitra, miaraka amin'ny feo mafy ataon'ireo anjely. Hoy Petera, ho avy tahaka ny mpangalatra amin'ny alina ny fiverenan'i Jesosy. Mpangalatra tokoa rehefa tonga, tsy miteny aminao izy, gaga ianao hoe nakaiza ny ordinateur portable, nakaiza ny telefona, nakaiza ny subwoofer, nakaiza ny sinsisa maro samihafa. Ny zavatra niala tao ary tampoka tsy napoizinao, dia hoy ianao hoe raha mba fantatro napirimiko tsara sy nataoko ohatr'izao. Toy izany fiverenan'i Jesosy, tahaka ny mpangalatra. Baiboly dia teny manao hoe amin'ny fotoana tampoka, fotoana tsy ampoiza no hiverenan'i Jesosy. Ny anjely dia nanao fanambarana. Ny asan'ny apôstôly toko voalohany manao hoe variana ny apôstôly nahitan'i Jesosy noentiny rahona niakatra. Ao ny anjely tamin'ny mpianatra, nahoana ianareo variana mijery ny lanitra fa iny Jesosy izay nampiakarina iny noentiny rahona iny dia taka nahitanareo azy niakatra no mbola ahitanareo azy miverina ihany koa. Aleluia. Jesosy tena mihitsy no miteny, aza malahelo ny fonareo, milo an'Andriamanitra ianareo, milo aho ao an-trano raiky misy lapa maro, raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho. Zany ho andeha anamboatra toerana ho anareo, ary tsy hoe andehany aho tsy hiverina intsony, fa hiverina indray aho, andray anareo aho, ho raisiko anareo, ho raisiko ny sekolalady anareo, ho raisiko ny tanora anareo, ho raisiko ny vehivavy lehibe anareo, ho raisiko ny lehilahy lehibe anareo, andray anareo aho dia hoentiko ano amiko anareo, izay misy aho no misy anareo ihany koa. Ry ampana malala, misy tokoa ny fiverenan'i Jesosy. Na dia loha hevitra tsy dia fandray matetika azy, tsy dia tiatsika toriana azy, no eritreretintsika fa fantatsika azy, fa ny Baiboly dia mampianatra Jesosy dia tena hiverina. Filazany tsara ny Mateo ny toko 4:20 miditra avy hatranintsika, ireo famantarana no resan'i Jesosy izay tsara ho fantatry ny olona ny amin'ny fiverenany. Mateo 4:20, ndiny fahatelo, ndiny faefatra, fahadimy, fahaenina. Vakiny avatrany, mandeha malakilaky kely tsika. Mateo 4:20, ndiny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa nipetraka teo atendrombohitra Oliva Jesosy, dia nanatona azy manokana ny mpianatra ka nanao hoe, lazao aminay raha oviana no hitranga zany zavatra izany. Ary inona no famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namaly ka nanao tamina hoe, mitandrema mba tsy hisy olona mitaka anareo, satria maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy ka amitaka ny maro. Ary andre ady sy filazana ady anareo, mitandrema mba tsy tebiteby anareo, fa tsy maintsy ho tonga izany zavatra izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Ndiny fafito,
fa ny firenena hitsangana mely firenena, fanjakana mely fanjakana, isy mosary arety mandringana ororotany amin'ny toerana samy hafa. Nanatona an' Jesosy mangingina tao amin'ny tendrombohitra Oliva ny mpianatra. Tsotra ny fanontaniana, Jesosy ao tiany ho fantatra ilay famantarana ny amin'ny fiverenanao. Dia nanomboka ny tanisa Jesosy Mateo 4:20 nanomboka nampitandrina izy, naveriny Jesosy matetika le teny hoe mitandrema, mitandrema. Eo amin'ny 9:9 dia nolazainy Jesosy hoe tena isy firenena hitsangana mely firenena. Dikan'izany ifanafika firenena manafika firenena, fanjakana manafika fanjakana, foko manafika foko, fiangonana manafika fiangonana. Mety misy koa pastera manafika pastera. Ifanafika ny olona. Dia ho Jesosy mitandrema fa ny zavatra iseho amin'izany fotoana izany famantarana alalanareo fa tena ho avy aho. Ifanafika firenena, firenena mitsangana mely firenena. Miroro inge zao tontolo zao mandre hoe ny Israeliana sy ny Amerikana manafika any amin'izareo iranianne, samy firenena lehibe manana bomba nucléaire, olona madika. Fatanterany Baiboly zany, firenena mitsangana mely firenena, fanjakana mitsangana mamely fanjakana. Dia mitovy ohatra nambara tonga ohatr'izany ky ny fiangonana manafika fiangonana, mifanafika ny foko, mifanafika ny olona. Famantarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. 9:9 toy vetivetsika amin'ny agnaran'i Jesosy, tsy miala eo Mateo 4:20 sika. Izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana, ary dia tolony ho amin'ny fahoriana ianareo ho vonony, ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ny fisiny fankalana eto amin'izao tontolo izao, izay lazain'i Jesosy, ho ala ny olona rehetra, ho ala ny firenena rehetra. Dia gaga anao hoe nahoana ianao ankalana nampiasanao, nahoana anao ankalana natokantranonao, nahoana anao tsindrina, nahoana anao atao tsinitsiny, miteny anao dia mitangorona anao daholo ny olona rehetra maneso anao. Ny fisiny fankalana. Luka 2:7, Mateo 4:9 dia mbola navery Jesosy matetika. Ry havana, raha mamaky tokoa Baiboly tsika, ny nipoirany fankalana voalohany dia avy amin'ny avinavina sy ny fikomiana izay nataony Lucifera. Avy amin'ny nipoirany fankalana voalohany. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia nametraka anjely anankitelo, izay lehibe ny anjely tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Anisan'izany natao hoe Mikaela, izay anjely mpiady miazona ery amin'ny resaka sécurité. Anisan'ny faharoa Gabriel, le anjely irakiraka ao amin'ny serasera. Fahatelo Lucifera, iry amin'ny fiderana ary amin'ny zavakanto. Ireo no mpifeny anjely tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Samy manana ny asa fanompona. Ny asa fanompona Mikaela dia asa fanompona ho an'Andriamanitra ray manokana. Ny asa fanompona izay nataony anjely Gabriel ao amin'ny serasera dia asa fanompona ho an'ny fanahy masina manokana. Fa ny asa fanompona izay nataony Lucifera
dia mitovy amin'ny asa fanompoana ho amin'ny zanaka dia Jesosy Kristy. Ao amin'ny fiderana, ao amin'ny fanomezam-boninahitra, ao amin'ny toerana tsara, izy ilay anjely izay namboarin'Andriamanitra tsara noho ny anjely rehetra, bogosy noho ny anjely rehetra. Izy ilay anjely mpiteran'Andriamanitra, izy ilay anjely nomena toerana ambony indrindra. Fa zao ny zavatra nisy ao amin'ny Isaia 4:4 tena metraka vinavina Losifera hitovy amin'Andriamanitra aho, any an-danitra ny akarako, hiakatra any amin'ny afondrindra aho, dia ho tahaka an'Andriamanitra aho. Fantatr'Andriamanitra zany fikomina nataony Losifera zany. Dia inona nataon'Andriamanitra? Norohan'Andriamanitra avy any an-danitra lay anjely famirapiratana, lasa devoly, lasa demony, lasa satana, lasa fanaratsy. Lay endrika famirapiratana tany amin'ny Losifera, vadika maizina, vadika ratsy. Noho izany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia nisy fahabangana lehibe rehefa niala tany ny ampahatelon'anjely niaraka tamin'ny Losifera. Inona nefa nataon'Andriamanitra? Genesis 1:20 nandinika Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ndetsika namboatra olona tahaka antsika. Dia namboarin'Andriamanitra ny olombelona. Inona ny antony? Ametrahana ny olombelona ao amin'ny toerana banga izay nialan'ny Losifera. Zay mahatonga ny Baiboly miteny Isaia 3:20, zao olona noforoniko ahy izao, noforoniko ahy izao hanambara ny fiderana. Riavana malala, izany natonga ny Losifera nakahala voalohany indrindra ny olombelona, satria le toerana nanesorana ny Losifera io no angalany Jesosy atsika hiala eto, hiakatra amin'ny fitsenana azy, apetraka any ianao. Halleluja! Dia niala Losifera. Tadidio tsara zany fa ny fankalana dia nipohitra avy any amin'ny Losifera. Satria ianao tsy inona, izy nanana fikasana anankidimy, hiakatra an-danitra, hipetraka eo amin'ny avondrindra, ho tahaka an'Andriamanitra. Tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Losifera zany, fa nanamboatra antsika Andriamanitra, nampanantena izy fampiakatra antsika. Zay mahatonga ny devoly mankahala. Dia ny famantarana na ny fiverenan'i Jesosy, ny fitombony ny fankalana eto amin'ity tany ity. Josefa nge olona nafinaritra ihany tao anatin'ny tokantranony, fa rehefa nanomboka nanofo Josefa eny ny rahalany, satria ny lalàna teo amin'ny Jiosy zany lamatoa zany manana anjara anankiroa zany amin'inona na amin'inona. Raha mizara fitafiana ny rainy, lamatoa mahazo indroa miova, tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra izy. Fa Josefa nanofo ny kintana, volana, masoandro iakoka aminy. Dia hoy ny rainy manao hoe dia izay tokoa ve anaka no seho. Dia nanomboka nankala azy ny rahalany. Ndao vonoantsika izy ozy izy, ho hitantsika izay fatateran'ny nofiny. Lehilahy izy raha afaka eo, ho alatsakatsika anatin'ny lavaka, ho alefatsika andevo any amin'ny tany Egypta. Avay izy fankalana. Samuela 1:4-20, Davida endry tamin'izay nataony. Rehefa nalefan'ny Saul nandeha niady Davida, tena nisongadina foana ny asa nataon'i Davida. Dia izao no lazain'ny Baiboly hoe nanamarika ny asan'i Davida endry tamin'izay nataony. Kaka mihitsy Saul enjana ty Davida ty. Indray mandeha izy nalefa ny tanan'ny Filistina, mitady Filistina tsy mifora 300 aozy izy, nda nanao alevo zany. Dia gaga Saul, fatateraka ny Davida zany. Davida endry tamin'izay nataony. Vokatr' zany mipoitra ihany keo ny fankalana tao amin'ny Davida, tamin'ny Saul.
dia nitoy zany. Asan'ny apôstôly 10:30. Jesosy avy any Nazareta, soran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, nandendena anao so, nandendena anao so. Zany ny asany tety ambony tany. Ry havana moa ve tsy niala azy ny fariseo ny sadoseo ny mpanorandalàna? Dia nankala azy. Avy amin'ny devoly ny fankalana. Paoly miteny Galatiana 10:9-10. Paoly miteny manao hoe miariary ny asan'ny nofo. Amin'ny 9 izy miteny hoe fankalana. Titositoko 7 amin'ny 9 sady ala no mpankala ny olombelona. Noho izany ray amin'ireny famantarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fitombony ny fankalana ao amin'ny fiainan'ny olona. Zany mahatonga antsika mivavaka rehefa andeha hiasa. Zany mahatonga antsika mivavaka rehefa andeha hianatra. Zany mahatonga antsika mivavaka ninninna zavatra ataonao. Satria izao tontolo izao feno fankalana. Mba ho vehivavy voary ianao, mba ho lehilahy voary ianao, mba tsy hitafitrana aminao zany karazana virus zany. Aleluia. Mateo 4:20. Mateo 4:20. Ny agnaran'i Jesosy famantarana manaraka, ary amin'izany dia ho tafitohina ny maro ka hifamadika sy hifankala. Tena enjana fa io le famantarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Lasa mifamadika, mifampiapanga, miraita-po, mpianaka, mpivady. Zany tranga misy amin'izao fotoana izao. Dia ho tafitoana ny maro. Hoy Jesosy Maty 7:20 amin'ny 9:7. Tsy maintsy ho tonga ny fatafitoanana. Satria nolazainy Jesosy famantarana io. Tsy mbaiko sy ho tonga, fa lozan'ny olona izay mahatonga ny fatafitoanana. Dia izao niteneny amin'ny 9:1 Maty 7:20. Tsara ho an'izany olona zany fatorana vato fiksoam-bara ngeza be amin'ny tendany dia alatsaka any amin'ny elo izy. Loza fatafitoanana. Tranga ny olazainy Jesosy famantarana ny amin'ny fiverenany, ifampiapanga, ifamadika ny olona. Mateo 4:20 amin'ny 9:2. 9:2 amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary mpaminany sandoka maro no hitsangana ka mitaka ny maro. 9:3. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary Kristy, aza mino izany fa izy Kristy sandoka, mpaminany sandoka hitsangana, nefa famantarana lehibe fankagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-bo fidy aza ho voafitany. Indro efa voalazaka aminareo raha teo zany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro ananefitra izy, aza makany ianareo. Indro ho anefitra miafina izy, aza mino. Ny fisian'ny mpaminany sandoka, mpitory teny sandoka. Ahoana moa zany? Mety nitory famarinana ihany izy tamin'ny voalohany, fa miova tsy mahasamy tory an'izany intsony. Tsy mahasamy tory fibebana, tsy mahasamy tory elo, tsy mahasamy tory fitsarana, tsy mahasamy tory fihavanana, tsy mahasamy tory fijangajangana, tsy mahasamy tory ireo karazam-pahotana. Exodosy 7 amin'ny 9 Baiboly miteny manao hoe alavy Arona mpaminanao. Dikan'izany Arona nalaina ho mpaminan'ny olona. Dia milazatra zavatra zay tian'ny olona ho lazainy. Matahotra olombelona, baikin'olombelona, mena maso olona. Tsy mahasamy joro, tsy mahasamy toro ny fahamarinana. Sandoka le zavatra teneny. Dia io mahatonga an' Jesosy miteny fa izy mpitory-teny sandoka be dia be, mpaminany sandoka be dia be, pastera sandoka be dia be, tsy mitoro ny fahamarina.
mena masul tsy mijoro tahotr'olombelona. Ry havana malala famantarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Mateo 4:20 zao notenin'i Jesosy, ary satria tombony eloka hiamangatsika ny fitiavany maro. Io ny tena zava-doza indrindra amin'izao vanandro ienantsika izao. Famantarana ny fiverenan'i Jesosy dia ity anankiray ity, hiamangatsika ny fitiavany olona. Hiamangatsika ny fitiavany olona. Sarotra ihany angely asana pastera fa teneniko anareo. Zao no tenen'i Jakoba 4 amin'ny 1 manao hoe, aza samy mpampianatra be daholo ry rahalahy izy, fa mafimafy ny tsarana ny mpampianatra. Raha misy olona anankiray ampendreketana asan'Andriamanitra ondry anankiray na fiangonana anankiray, ho avy ny fotoana, ho avy ny andro, ho ampamoahana io pastera io ny amin'ny andrasan'ny ondry. Ary tena mafy ianao tsara zay manaraka ty toriteny ity, pastera sekola ara-baiboly evangelista, mafy ny tsaranantsika, mafy. Zany tsy tokony anaovana atsirambina aniondrin'Andriamanitra, fa mafy ny tsarana ny mpitoriteny. Ary zay lazaina eo Jakoba 4 andiny voalohany, aza ho samy mpampianatra fa mafy ny tsarana any. Ao amin'ny Jeremia 4 amin'ny 1:20, Jeremia 3 amin'ny 1:20, hoy Andriamanitra, aiza le ondry zay ny ampiandrasaka anao? Nataonao aiza ozy? Raha nijery Andriamanitra dia tsy tahaka an'izay tokony ahitan'Andriamanitra azy, fa nangatsika andro ny fangatsiahana. Dia mampametra-panontaniana hoe, hoy Andriamanitra hoe, nataonao aiza daholo ireo ondry ireny nampiandrasako anao? Mampatahotra sera sy frera, za tena miteny aminao tena mampatahotra. Raha miandraikitra asan'Andriamanitra vaventy tahaka an'io akoron-drano io ianao, mafena an'io akoron-drano io, olona any amin'ny 3 alina, olona 3 alina. Dia raha tsy hita daholo ireo olona 3 alina ireo, dia eritreritra ianao hoe ho afamaina ianao amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Za tena miteny, ho verana miela anao, tena ho very ianao, tena ho very. Adinon'Andriamanitra mipelatananao, fa nan'olona maro nalefanao any amin'ny elo, tsy afaka. Zany no mampatahotra. Azo atao no miteny manao hoe anazy ny safidy, eritreritra ho anazy io zangana, fa tsy afaka ianao amin'ny fitsaran'Andriamanitra ry mpitoriteny. Fiverenan'i Jesosy sy ny famantarany mampiorooro. Fa nisan'ny famantarana ny takian'Andriamanitra ny fangatsiahana zay misy ao anatin'ny fiangonana sy ny fikambanana anankiray. Avaizy io, nataonao aizy io. Dia hoy Andriamanitra amin'ny Jeremia, aiza daholo ny ondriko. Andriamanitra ine miteny an'izany, fa tsy afaka mamaky andiny betsaka atsika no fakelezany ora. Ry havana, betsaka ny olona mitoriteny momba ny fiverenan'i Jesosy, fa zavatra tsotra ny resahany. Fa za androany tena miteny aminao amin'reto teboka be dia be reto fa mampiorooro. Fa ny famantarana dia tanteraka. Mateo 4:20, miampita-kely tsika 7:30 amin'ny agnaran'i Jesosy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, tahaka izany koa amin'ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano, ny hinana sy ny sotry ny olona, nampakabady, namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro midirany Noa tao amin'ny samy fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano zay nandringanana ny olona rehetra. Dia ho tahaka izany ny fiavian'ny olona, zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, inona moa zavatra nisy tamin'ny andron'ny Noa? Ny olona nijery ny lanitra dia hoe maritra tsy miova ny zavatra rehetra. Dia nipetraka tao amin'ny sain'ny olona hoe tsisy zavatra miova eto, milamina, milamina.
Farina. Tiany ambara amin'ny andiny fito amin'ny telopolo sivy amin'ny telopolo. Vanim-potoana mahafarina ny olona zao. Vanim-potoana mahafarina. Nisy ange teneniko anao amin'izao fotoana zao mandany rondoany amin'ny resaka politika fotsiny. Zao ndray olo. Zao ndray olo mitranga eto amin'ny firenena. Zao ny rava olo ny gouvernementy. Dia zao ndray olo zao lany fotoana farina. Tena misy mihitsy tahaka ny tamin'ny andro Noa. Farina ny olona amin'ny zavatra tsy tokony mahafarina azy. Izay le famantarana na ny fiverenan'i Jesosy. Varimbarina ny olona, varimbarina ny olona. Nefa raha mijeritsika androany zao tsika alahady dia miteny aminao latsinainy rapitso miazakazaka vetivety lahady indray. Mirimorimo tena miazakazaka ny ora sy ny fotoana. Varina. Tena varina ny olona. Mateo 4:20, 2:40, 1:40 amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia hisy roa anantsaha, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Hisy roa vavy anodina fikosombarim-bazaha, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Tena zavatra ratsy io. Amin'ny fiverenan'i Jesosy tena ny mampatahotra misy olona ho tavela. Tena misy olona ho tavela. Izany nahatonga Jesosy miteny Mateo 7:2-3, maro nanao amika amin'izany andro zany, efa naminany tamin'ny anaranao izay, nihinana ny sotro niaraka taminao izay, toriteny tery an-dalambe izay. Fa ho Jesosy tsy fantatro ianareo. Olava. Mateo 5:20, rehefa tonga le mpapakatra Virgine 10 zay izy vao anday hitady solika ampiretana le avo. Izay vonona ozy miteny Andriamanitra nampiakarina. Zay vao tonga le Virgine, tompo voazahay tara loatra. Ry havana malala, maniry aho mba tsisy tafajanona ny aty tsiraray avy zay mandray torotaniko androany. Ho raisina anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho raisina anao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy antsika manao hoe rehefa tsona ny anarany hoanikeo aho, hoanikeo aho, hoanikeo aho, hoanikeo aho. Fa eto lazain'i Jesosy hoe misy tavela, misy tsy ny raisa. Mivavay anao mba ho raisin'i Jesosy. Miditra miteboka farantsika dia faranako ty toriteny ty hoe ny tokony ataony mpino manoloana ny fiverenan'i Jesosy. Voalohany Mateo 4:20, 2:40, tsy miala antsika. Zao ny voalaza miomana ianareo. Tena mila fiomanana. Amosa 4:4 amin'ny 2:20. Hoy Andriamanitra satria anao izany aminao aho, miomana ianao iona amin'Andriamanitra. Mila mioma. Mba efa niomana ve aho? Mba efa niomana ve ianao? Fa ho avy Jesosy Kristy. Tsy resaky izany. Fa tena ho avy izy. Inona ny fiomanana izay fanataonao? Ireto misy fiomanana vitsivitsy. Voalohany, tena mila voavonjy ianao. Mila vonjeny ianao. Mila tsampanao zany famonjeny zany. Mila raisinao zany famonjena izany. Jeremia 9:20, lasa ozeny fararano sy ny taopijinjana fa tsy voavonjitsika. Zany hoe misy vanim-potoana fararano taopijinjana, vanim-potoana goavana teo amin'ny Jesosy zany. Izay noeritreretana mba hanaovan'Andriamanitra zava-dehibe amiko sy aminao. Fa nandalo le vanim-potoana tsy voavonjanao. Korintiana 2:1-2, Paoly miteny indra ankehitriny ny androm-pamonjena. Asan'ny apôstôly 2:20, 1:30 milohan'i Jesosy Tompo dia vonjeny ianao sy ny ankonanao. Fiomanana voalohany, mila voavonjy ianao androany. Faharoa, mila teraka indray ianao. Halleluja.
Jaona toko fahatelo andiny fadimy hatramin'ny fafito niresaka tamin'ny Nikodemosy Jesosy fa ianao Nikodemosy na dia mpampianatra profesera ambony amin'ny lalàna azy mila teraka indray ianao. Paoly miteny Korintianina faharoa 10:20 raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ny zavatra rehetra. Ny hoe ateraka indray tonga vaovao, manana ny fomban'Andriamanitra, manana ny toetran'Andriamanitra. Re zavatra taloha dia efa najanona, fa manomboka izao dingana vaovao, fiainana vaovao, fijery vaovao, fitiavana vaovao, fanoloran-tena vaovao, vaovao ny zavatra rehetra. Fiomanana fahatelo, tena mila miavana amin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Zany tena toroteny nataon'ny Paoly apôstôly hoe miavana amin'Andriamanitra anay ianareo. Maty toko 5:15 Jesosy miteny manao hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Hebreo 12:4 mizao mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Romana 12:4 raha azo atao izy ataovy izay havanana amin'ny olona rehetra, satria fiomanana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy mila miavana. Alleluia. Maty toko 5:4 hatramin'ny 5:20 dia hoy Jesosy raha sendra andeha hanatitra ny fanatitra ianao, eo anao mahatsiaro fa misy olona manana alahelo aminao na ianao manana alahelo amin'ny hafa, ajanona lozy ny fanatitra ao, ndana lozy mandeha miavana. Après izay aorian'izay izay voatero ny fanatitra. Marina tokoa nge zany sera sy frany. Raha misy olona niady teto ambony tany tonga ny fiverenan'i Jesosy dia fampiarahaba ve ry amin'ny lanitra ry manao rahavavy arabaina, rahalahy arabaina, mihaona eto amin'ny raha any lanitsika. Tsy possible zany. Na samby verana amin'ny elo, na zay madio fo miakatra, tsy madio fo midina amin'ny fahaverezana. Noho izany fiomanana amin'ny fiverenan'i Jesosy mila miavana. Faefatra mila madio fo. Maty 10:9 sambatra ny madio fo. Alleluia. Salamy 1:10 amorono fo madio ao Andriamanitra. Zany fiomanana amin'ny fiverenan'i Jesosy. Diovy ny fonao, diovy ny fonao amin'ny vadinao, diovy ny fonao amin'ny mpirehetam-po aminao, diovy ny fonao amin'ny rafozanao, diovy ny fonao amin'ny rehetrarehetra izay hitanao hoe tena nandoto ny fonao, nakahalanao, mamelany reny olo reny, diovy ny fonao, manana fo madio. Alleluia. Fa rehefa hiverina Jesosy ho voaray ianao, mila manana fitiava. Alleluia. Jaona 3:4 hoy Jesosy didy vaovao no meko anareo mba ny fankatiavanareo. Didy vaovao. Fiverenan'i Jesosy fiomanana efa ny fankativy izao izy no afatra retsika hatrany amin'ny mpiandohana Jaona 1:3-2 tsy maintsy mifankatitsika. Paoly niteny Korintianina 1:3-4 na dia miteny amin'ny fiteny anjela zaho, manana fanomezana ambony, mafindra tendrombohitra, fa tsy manana fitiavana toy ny varana kipantsona maneno, tsy mahasoa akory zany. Fitiavana. Romanina 3:10, Kolosianina 3:4, io no fahatanterahany lalàna. Tsy tanteraka mihitsy ny lalàna, tsy tanteraka raha tsy misy ny fitiavana. Lalàna zany anie doctrine zany, lalàna zany ange nataon'ny fehezana hatramin'ny andro amin'ny testamenta taloha. Fa za miteny aminao androany, lalàna tsy ambony noho ny fanekena, lalàna tsy ambony noho ny fanekena. Misy ny lalàna zay milaza ny lasanao hoe ty olo ty dia nanao an'izao nanao an'izao, amin'ny fotoana anao manao fanekena vaovao amin'Andriamanitra, ny lasanao rehetra fafana. Fa le fanekena nataonao tamin'Andriamanitra
io no andraisana anao hoe ty olo ty androany alala nandray famonjeny nandray fanafahana nandray an Jesosy tompotsy mpamonjy ny tenany manokana fanekena ambony noho ny lalàna azo fafana amina lalana anaovanao fanekena androany ny lasanao rehetra alleluia ny fitiavana fahatanterany lalàna fa eny mila janona ny fisarasarana rehetra mila miraisainitsika Efesiana toko faefatra andiny fadimy hatramin'ny faenina ny lesan'ny Paoly apôstôly ray Andriamanitra ray Batisy ray ny tompo ray ny lanitra hifatanantsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any tsy misy fizarazarana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe ty parcelle ty ho an'ny zareo avy any Toliary ty ny zareo avy any Diego Jesosy ray lanitra ray raha anankiray ihany ny fidianana antsika raha olombovonjy isika dia ny rano Jesosy Kristy zay nalatsany tamin'ny hazo fijaliana io no ny fidianana antsika no izantsika rehetra dia ray ny papatsika dia Andriamanitra izany iray isika sara iratsika frara iratsika pastera iratsika mila janona ny fisarasarana mila mitambatritsika satria tsika le fofombatin'i Jesosy ho ampiakarina ange alleluia zay le niteneniko teo manao hoe raha misy olona tsy tia an'izany firaisan'izany tsy tia an'izany fikambanan'izany aza manantena hoe rehefa tonga ny lanitra dia Jesosy ny teny amin'ny manao hoe midira ny fifalian'ny tomponao nefa ianao nankalan'izany tao te ambony tany non tsy adala Andriamanitra tsy adala Andriamanitra mila miava mila voavotsy mila teneky indray mila manana fitiava ajanona ny fisarasarana tambatao iray mifoasy alleluia aty famaranao Romanina 3:1 resan'ny Paoly zao fotoana izao olona tokony foazanareo amin'ny torimaso Efesiana 5:4 mifoaza ianao zay matory mitsangana amin'ny maty dia mpazavanao Kristy fotoana tokony foazantsika izao Mateo 4:7 mila miambina isan'andro ianao Mateo 4:5 aoko mpanompo mahatoky ianao ao namoa ny mpanompo mahatoky Mateo 4:9 ka hatramin'ny 2:10 napetraka iandraikitra ny mpanompo namany ty mpanompo ity dia hoy ny patron manao hoe omeko ny anjaranao rehefa miverinao dia vakio andininy io inona nataony nisetrasetra tamin'ny mpanompo namany izy ny mamo izy ny sotro izy dia nisetrasetra tamin'ny mpanompo namany ka nikapoko azy Paoly anefa miteny Korintiana 7:7 hoy Paoly asiko mafy ny tenako mangana andevoziko fa ndreo na dia nitory tamin'ny hafa zaho ho lavina ny tenako ny tenany tokony nasiny fa ny tenany tsy nasiny fa ny hafa no kapoha ny setrasetrana zay lazainy Baiboly variana mamelo ny hafa variana mitsara ny hafa variana manamarintena tsy mandiny tena tsy manadio fo zava-dozy zany mpanompo ratsy rehefa niverina le patron amin'ny andiny fandraiky amin'ny 10 dia ozy izy manao hoe piatso sara velatsy atsopazo any amin'ny maiziny izy any no misy ny fitomanina sy ny fikotroana izy fa rehefa tonga le mpampiasa falifaly izy patron bienvenu patron faly tena faly zay mahitana dia ny patron inona nataonao teto inona nataonao teto aiza ihany setrasetranao nampijalianao nampahorinao mpanompo ratsy ianao fatory ny tongony aman-tanana ary ho any maizina izy any anjara ho any pety sara velatsy o Jesosy Mateo 7:7 ipety sara velatsy eo izy tahaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy mijery avy ety ivelany anao mitazana azy dia hoy izy anao hoe vilany izy re
trano États-Unis ry. Ianao fa tany Faratsio. Aloha niditra Faratsio, voalohany nanokatra amin'ny fiangonana tany Faratsio zahay, tsy mbola nalala. Fasana be aloha niditra ny tanàna Faratsio. Raha avy lavitra anao tena zany trano Étage. Kay rehefa tonga akaiko fasana. Dia o Jesosy, ry fariseo be tsara velatsy, ianareo dia fasana sy mety ary. Mason'olona ozy izy ianareo miseho tsara, miseho madio, miseho masina, tsy hisy tahaka anareo. Fa any anatinareo any ozy misy loto any, misy taolana any, fasana ny any, misy zavatra maimbo any, misy zavatra maloto any, misy zavatra tsy araka an'Andriamanitra any. Zay le fasana. Ka o Jesosy fatorony tongony aman-tanana ary io anany maizina izy. Riavanao andetsika hiomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Matio 4:20, 7:20. Zay ho an-tapitrano aza mijotso, aza midina. Dikan'izany zao toerana misy anao zao averimberin'ny pastera Isaia. Taniny azo petra tsara. Aza miala eto. Aza mitady lalana ialana eto. Tsika tsy naman'izay miamdy, naman'izay mandroso. Hoy Andriamanitra latsao amin'ny zanak'Israely, mba handroso izy ireo. Atao izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra. Aza miemotra, aza miverin-dalana, tazomy toerana misy anao io. Dia tena ampanatenao mihitsy Andriamanitra manao hoeto foana aho, hoeto ao fotoam-bavaka, hoeto ao fotoam-pivoriana, hoeto ao alahady. Ary tsy izay ihany fa hoentiko eto ny akonako. Ho ty zazavavy anankiray, eny foana tao anatin'ny trano hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Rehefa nivavaka izy, dia hozy izy manao hoe Jesosy raha ho avy ianao mba tongava aty aminay, vangio izahay, mba reso aty Jesosy. Raha ho avy ianao tongava aty aminay. Raha ho avy Jesosy, tena ho avy izy. Tsofinay rano androany. Aleluia. Mba tsisy ho tafajanona na dia ray azy. Ho raisina ny sekolalady, ho raisina ny tanora, ho raisina ny vehivavy lehibe, ho raisina ny lehilahy lehibe, ho raisina antsika rehetra. Izany mihinana izany mba tsangany ny tanana. Mila miomantsika. Aleluia. Tsofinay rano anao androany, ambaranay amin'ny fahefana. Fa ianao dia fofody, ianao dia hiavaka, ianao dia nisotrana, ianao dia loman'Andriamanitra fiainam-baovao. Dia ho ajanon'Andriamanitra eto ny ratra rehetra, ho ajanon'Andriamanitra eto ny olana rehetra, ho ajanon'Andriamanitra eto ny aretina rehetra naparary anao. Fa manomboka androany olona vaovao amin'ny Kristy ianao, izay anana fiomanana tsara ny fiverenan'i Jesosy. Raha ho avy hariva Jesosy, raha ho avy amin'ny alina Jesosy, raha ho avy rabitsy Jesosy, raha ho avy amin'ny ray volana Jesosy, ianao nanisy amin'ny teny manao hoe tsy atahotra intsony aho, fa ho an'iko aho. Dia ho taonao le hira manao hoe rehefa tsona ny anarana, tena ho any aho. Tompany hiasa amin'ny fiainantsika.